anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aoka iara ivavaka sika rehetra. Iro Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanamasina anay, mivory amin'ity tranonao ity zahay, mba ihaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafo ny fanahy masina ny vonay, mba hiasany tenao ao am-ponay, ka tonga anay hibebaka noho ny tanataonay, ka mba hinoanan'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondran-tena masina. Ho henoinao anie zany Andriamanitra, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Fiangonana malala via rifandahatra isika ho Jehova, fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka netra tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo,
masina no ka mankala ny ratsy rehetra ndreto izay mpanota manitra manetry tena sy miaiky ny fahatsoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao nandova ota sy heliko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony hovery sy hoelona mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Ry Andriamanitra raibe famindrampo izay nanolotra ny zanakao lahy tokony ho faty isolanay mamirafo anay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra ary ampitomony ny alala ny fananao masina ny fahalalana marinanao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasamarana mandrakizay noho ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra ny ray izay nampamendrika atsika hanananjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananatsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra aminareo any eny tombo aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tomponay rainay any an-danitro saotranao zay fa efa nomenao anay ny teninao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo nampalalanao anay ary dia mangataka aminao zay tehirizo amin'izany fahalalany zany zay mandra-pahafatinay mba hatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Omeo anay zay mpampianatra sy mpitory-teny mahatoky sady mazoto manambara ny teninao ka tsy ahatonga fahatafitoinanao na fampianaran-diso fa sakany kosa ny fampianaran-diso rehetra ary aza vela ho tanteraka ny sain-dratsy ny olona zay te hanova ny teninao ka mitafy ny fitafian'ny ondry kanefa ambodimto ary toany ny fiangonanao masina ka arovy amin'ny mpampianatra sandoka rehetra no ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay zanakao malalanao zay miarabelona tokoa sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Aoko rentsika riavana ny tenin'Andriamanitra androany dia zay ho hitantsika amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 5:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 ary ny 2 amin'ny epistily voalohany zay nosoratany Jaona
jaona voalohany toko faefatra nandininy voalohany ka hatramy fahenina toy zao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompontsika. Koa izao lazain'i Jehova, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy, ary ataoko mandavarahana amin'ny rova ho amin'ity firenen'ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy ahaleo anao, fa momba anao aho, hamono tsy hanafaka anao aho, ho Jehova, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanao sy hanavitra anao amin'ny tanany papahory. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa ho any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahy Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'ny Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'ny Andriamanitra, ary izany ny fanahy ny Antikristy izay efa renareo, fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'ny Andriamanitra, ary efa naresy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao izy ireny, ka dia miteny araka n'izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Fa avy amin'ny Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika fa ny fanahy ny fahamarinana sy ny fanahy fampivilina. Amen.
voentsika indray zao ry havana ny filazantsara araka ny Matio toko fahafito. Matio toko fahafito ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 1:20. Toy zao mifaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tontsika. Mitandrema ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany sandoko izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambody mitoy izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny azo tsara tsy mety mamoa voaratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamoa voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Aoko isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoany ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, araka ny fanekem-pinoana apôstôlika. Minonan'Andriamanitra ray soa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary minon Jesosy Kristy zanany ray tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky manodiditsina, nijara no napaka apôstôlaty, nomboana tamin'ny azo fisaliana, marika na levo, midina tamin'ny fiainatsika, sanga tamaty tamin'ny andro farakely, miakatra ho an-tany, petraka tavan'Andriamanitra ray soa, ary viany ny hoe tsara vela sy maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina vera zao tontolo izao, fiangonana olo masina, fifamelan-kely, fitandremana tena maty, ary fiainana manao izay. Amen. Jesus.
Okay, vavaka isika rehetra tompo. Sotranao zay Jesosy io fa ianao mitaky aminay fivavahana tena zay marina araky ny nanaovanao azy. Ankehitriny Jesosy io avao zay fa mandeha amin'izay fisainanay ka mambomboatra fivavahana everinay zay ho mety kanefa fahavetavetana eo anatrehanao. Ta io zay Jesosy io omeo anay ny fananao masina navao anay, alalanay fa raha tsy tena mivavaka aminao ilay tena tompo ka izay ampanaovinao anay no ataonay dia tsy ho akasitrahanao zay. Dia ta io reto olonao reto na ny eto na izay miaino sy mijery mba anaiky avaozinao fanahy masino amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana zao. Amin'ny anaranao Jesosy tianay ka ankalazanay aminao Andriamanitra zay efa nanome anay ny teny sy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy manome anay ny fanahy masina no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fahavalo manaraka ny Trinité zao dia izay araky ny filazantsara marika toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 5:10. Toy zao aho mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana vao atolotry ny razana, fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasy izy. Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny namina niny Isaia nareo mpiatsara velatsy araky ny voasoratra hoe ity fireneny ity manaja amolony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaony olona. Ary hoy koa izy taminy, hay tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra. Mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa ho misesy manaja ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa ho kosa ianareo raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatitra ao an'Andriamanitra, izay rehetra tokony ahazona soa avy amiko. Dia tsy avelanareo hanao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantso ny vahoaka keo aminy izy ka nanao taminy hoe miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy ivelany izay miditra ao anatin'ny olona mahaloto azy, fa izay mivoaka vao anatin'ny olona no mahaloto azy. Iray maso no manomasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fivavahantsika dia ny fivavahana kristianina dia ny fivavahana amin'ny Jesosy. Avy eo mitodika amin'Andriamanitra satria Jesosy ihany no manalalana antsika rehefa inotsika ny asa-panavotana dia eken'Andriamanitra, efa ny eken'Andriamanitra zany asa-panavotana ho famelana ny elontsika izany, dia mamela ny elontsika Andriamanitra ka afaka mivavaka manompo azy amin'ny fahamarinana isika sy amin'ny fanahy. Marina ny fivavahantsika rehefa Jesosy ilay nahavita izay fanelanelana an'izay no andehanantsika. Fa miaraka amin'izay koa ny fanahy masina, ilay mpampianatra milaza izay teny fampianarana nataon'i Jesosy izay kofantsika koa dia manome antsika
le fahalalana fa io tenin'Andriamanitra nomena antsika amin'ny alalan'i Jesosy io no tena tompontsika fa tsy fombafomba ivelany. Teny fanomponan'ny teny, ny atao hoe fanomponan'ny teny ry havana dia amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy dia io no iainantsika. Ino ataontsika fitsipimpiainantsika, tsy fahalalana na finoana fotsiny an'Andriamanitra fa indrindraindrindra ny fanarahantsika an'Andriamanitra velona amin'ny fiainantsika. Ny vokatra zany fiarahantsika amin'Andriamanitra zany no miteraka fivavahana na religion, fivavahana na fanompompivavahana madio. Koa ankehitriny andro sarotra izao satria ilay tenin'Andriamanitra zay nomena antsika io ny kitikitihany ny fampianaran-diso, ovany ny heviny. Tenin'Andriamanitra ihany ny vakiana fa ny heviny indray aolany fahalovany zany, na koa esorony mihitsy ilay tenin'Andriamanitra fa solon'ny teny hafa mihitsy dia atsinona fa mpampianatra santoko zany, ka tsy mitodika any amin'ilay tena Jesosy tokoa zay tena tenin'Andriamanitra tonga nofo fa teny mpahendren'olombelona avy amin'ny famoronan-tsain'olombelona, invention. Koa mba ho madio ka ho tafita amin'ny fivavahantsika isika dia mikely aina Jesosy mananatra antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia fananarana miainga amin'ny zavatra efa noraisitsika dia ny efa fahalalana ny mahatenin'Andriamanitra zay vakiana zay eo am-pelantanantsika, fa tsy teny hafa tahaka ny fivavahana, atoko-pivavahana hafa efa na dia misoratra hoe baiboly aza amin'ny velan'ilay boky ny ao anatiny efa nongotana zay milaza an' Jesosy ho Andriamanitra, fa voongotra avokoa fa ambarany zany baiboly santoko zany no hoe olombelona Jesosy, saingy zao nanana fanan'Andriamanitra fa olombelona feno fanan'Andriamanitra izy fa tsy Andriamanitra. Fivavahan-diso zany maika moa amin'izao fotoana izao amin'ny fanotoloana ara-pivavahana manambatra ny karazam-pivavahana rehetra, ka ny argument na fandresen-dahatra amintsika amin'izao dia ny hoe samy manana izay fahamarinany kely avokoa ireny fivavahana misy ireny, ka ireny no atambatambatra dia mahazo marina ngezabe, ka tsy azo atao ny fivavahana iray intsony fa feheziny zany fanotoloana ara-pivavahana zany ny hoe tsy misy mahazo miteny hoe ny anay no marina. Tsy zany no ekentsika fa tokana ny marina dia ny tenin'Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra ny nanome antsika Martin Luther zay nanitsy ny fivavahana ny diso ka nampianatra fa ny fivavahana marina dia ny fivavahana amin'ny Jesosy irery ihany. Ny fanambarana ny hevitry ny soratra masina dia fanambarana miainga avy amin'ny asa-panavotan'i Jesosy ny rany. Tenin'Andriamanitra rehetra manondro an' Jesosy mpamonjy dia tsy misaraka amin'ny filazana fa ny rany Jesosy isolona ny helokontsika no tsindriny, fa tsy anaran'olona koa na fombafomba ivelany no mamarina ny fivavahana, fa raha tena mitodika amin'i Jesosy sy ny fanavotany sika ka miaino ny fanahy masina zay tena manambara ny teny dia mariny sika amin'ny fivavahana. Androany ary amin'ity teny amin'ny Matthieu 7:15 ka hatramin'ny 5:10 ity dia milaza amintsika fa ny fombafomba ivelany noforon'ny olona zay tsy mijoro tsara amin'ny tena finoana, zay nanomeza-tsiny an' Jesosy, tsy mba nanaraka zany fombafomba ivelany ara-pivavahana zany
dia ny fanomeza tsy ny nataon'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna tamin'ny mpianatra Jesosy tamin'izay tsy nanasan'ny tanany rehefa isakafo. Izany no ahitsiny Jesosy mba tsy handeha tahaka ny jiosy zay nitarihan'ny fariseo tahaka an'izany. Zay natao hoe firaketam-po tery de tery amin'ny endrika ivelany sy amin'ny fomba marevadrevaka zay ireharehan'ny olombelona mpivavaka fa vitany tsara. Izany fanompo-pivavahany zany ka mbola manjaka ihany zany ankehitriny ka nanarany tompo atsika. Jesosy de manotry zany fomba mpivavahany zany zay nitarihan'ny fariseo sy ny sadiseo ny fiangonana sy ny firenena mihitsy. Toa tena mpivavaka izy ireo. Raha ny fijery ty ivelany fandriamanitra kosa de mahita fa izay fivavahan'izy ireo dia ratsy. Maratsy azy, dikany hoe ratsy, dia tena misaraka am'izay lazain'Andriamanitra. Andriamanitra tsara, fa zay misaraka amin'Andriamanitra sy zay fomba rehetra misaraka amin'Andriamanitra dia ratsy. Izy ireo de mitarika ny vahoaka mba hanaraka tsara tsipiriany, izany fitandremana ny fombafomba ivelany zany zay holazainy eto. Fa manamaivana mihitsy, manamaivana, tsy miraharaha mihitsy izay tena takin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izay tsindrino mavesa-danja kosa de tsinona fa ireo fomba ivelan'ireo. Tsy miraharaha zay tena ara-panahy ireto olon'reto, fa izay momba nyty fitsapahan-tenany na ny momba ny nofo ity, io ny tadiaviny. Ankehitriny ary tompo Jesosy dia manandratra ho ambony indrindra aminao ary manindry ho ambony indrindra lay fo vaovao. Ina natao hoe fo vaovao? Feo miferitrretana manahaky anjakan'ny tenin'Andriamanitra madio. Feo miferitrretana manaiky anjakan'ny tenin'Andriamanitra madio, ka io tenin'Andriamanitra madio zay manondro ny rany Jesosy no manala ny fahalotony ny fieritreretana ratsy rehetra. No lazain'ny Petera foana zany tao amin'ny epistiliny. Tena mifanipaka ny fivavahana ivelambelany amin'ny fivavahana amin'ny fanahy zay nolazainy Jesosy tamin'ilay Samaritana vehivavy neona taminy teo amin'ny vovo na fatsakany sikarany. Voalohany ary, tsy mba ataotsika ny manolo ny fahadiovam-po na ny fivavahana miainga amin'ny fo madio amin'izay fisasana maro. Raha isika makany amin'ny toby dia ataomina tokoa Jesosy, ho fandraisan'i Jesosy anao amin'ny toby dia misy fanasa-tongotra, kanefa aoka tsy ho raisina tahaka an'izay nataon'ny fariseo ho zavatra manandanja mihoatra noho ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo madio, izany fanasa-tongotra eo amin'ny toby zany. Na koa ny fanasa-tongotra ataotsika amin'ny alakamisy masina. Ny jiosy indrindra ny fariseo dia nametraka io fanasa-tanana io na fanasana amin'ny hafa koa ho tena sarobidy, ary misy aza fisasana maro arak'izay lazainy Jesosy hoe zay mifanahatahaka amin'izany amin'ity teny ity. Fisasana maro noforon'ny olona zay manana finonom-poana, manana finonom-poana. Tena lasa fitsipika na asa tsy maintsy atao ny fisasan-tanana alohan'ny isakafo ny fariseo, satria tany am'izay nale tany tamin'ny miady varotra teny an-tsena tany de nentina anambaka olona, ka zany fanambakan'olo zany de fahotana, ka ny fanasana zany fahotana zany
dia fanadiovatanana ara-pombafomba fa tsy azo soloana am'izany ny tena fivavahantsika zay mifototra amin'ny atao hoe ny hevitry ny batisa. Ny batisa na ny fanasany rano tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no manasa ny lotony ao amin'ny fieritreretantsika ry havana. Isan'andro isika dia mila miainy tenin'Andriamanitra ary mamela ny tenin'Andriamanitra hanadio antsika amin'ny finonom-poana sy ny fahazara-poana ka ny fitandremana tsy misy fahadiovam-po ireny fisasana ireny dia esorony Jesosy raha manaiky ianao androany. Ny faharoa, ny fivavahantsika dia fitandremana tsara tokoa ny didin'Andriamanitra fa tsy ny didy natolotry ny razana dia ny razana jiosy zany tamin'ny fariseo zany. Isika malagasy io dia tahaka ny jiosy ihany. Ny jiosy mantsy ry havana dia fatrapitana ny lova na ny fomba fanao nataony teo aloha tao am-piangonana, indrindra ny fiainana andavanandro. Ohatra tantarany dia nylovainy tamin'ny razana zany ary nanaja indrindra ireo mahery fony izy na ara-politika zany, indrindra tahaka Mosesy zay mpitondra fivavahana no mpitondra firenena. Izy ireo dia nanaja tokoa ny soratra masina kanefa fanajana feno finonom-poana naloza azy. Noho izany ireo fampianarana na zavatra tsy maintsy atao ampiarina amin'ny fiainana andavanandro dia nolalaina hatrany mba ho ajainy. Zay mahadiso an'izany moa Jesosy ry havana dia manao ambony ny fitsipim-pivavahana no firon'olombelona mihoatra no ny tenin'Andriamanitra na ny didiny. Tahaka an'izany koa manao ambony ireo lova avy amin'izany noho ny fisainana fa afaka milaza koa zay hevitry ny soratra masina ny olona ankehitriny. Misy atoko mpivavahana zay tafiditra eto Madagasikara efa hatramin'ny ela zay milaza manao hoe tsy ny pastora ihany no afaka milaza ny hevitry ny soratra masina fa ny olona rehetra dia manan-tsaina, ka ny olona manan-tsaina tsy adala dia mba omen'Andriamanitra fahafahana sy ny fanahy masina mba ilaza ny hevitry ny soratra masina. Manandratra ny manan-tsaina ny olona zany, ka izay fanandrata-tsaina izay tsy eken'Andriamanitra zany. Tsy hoe ny pastora na ny katekista no fatratra indrindra amin'ny fahalalana ara-tsaina, tsia, fa Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ireny mpanompo ireny ary reny mpanompo antsony ireny dia mila zahan-toetra. Ny mizaha-toetra azy dia ny fiangonana, fa raha pastora tsy zahan'ny fiangonana toetra dia mitovy tahaka nyreto fariseo ireto ihany, ka tsy ho matoky amin'ny filazana ny hevitry ny soratra masina. Tsy ilay hevitra tena hevitry ny soratra masina no lazainy fa izay fironiny sainy. Mivavaka ho an'ny fiangonana tsika satria ny pastora indrindra ny lohan'ny mpiandry no asiany fahavalo. Mila mivavaka ho amin'ny pastora ianareo kristianina ho an'ny fitorian-teny araka ny vavaka natao teo amin'ny alitara, mba ho fitorian-teny avy amin'ny olona mahatoky an' Jesosy, tsy mivadibadika amin'izay hevitra madio ny soratra masina fa tsy ny teolojia ny saina. Zany tadiavin'i Jesosy fa raha vo izany filazan-kevitra avy amin'ny saina zany dia manafoana ny hevitra mariny soratra masina, ka voatarika ny olona ho any amin'ny hevi-diso dia tena ho any amin'ny fahaverezana ihany. Fahatelo, aoka hoy Jesosy ny fivavahantsika mba ho tsy tahaka ny tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany zay manaja ny Jehova amin'ny molony ihany, fa ny fony kosa tena lavitra
tsy hoe lavitra fotsiny fa tena lavitra. Zany no fahotana antitra. Mbola manjaka fahadosoana tamin'ny andron'ny Isaia. Nanjaka teo amin'ny Israely zany tamin'ny androny. Fa nahatonga an'izany dia ny fon'ny olona tsy niala tamin'ny fahotana. Zay tsy niala tamin'ny fahotana indrindra dia ny mpitondra ara-pivavahana maika fa nientina riavana malala. Ka eto dia rarahan'i Jesosy mba hajanontsika eto ny fitsipiky ny endrikendriky ivelany dia zay fanao eo amin'ny molotra. Ny endrikendriky ivelany zay fanao amin'ny molotra fa tsy ny fanasa-tanana ihany. Mba tsy izay vavaka modely averimberina atao tsenjery, ka anisan'ny tsenjery no everinao ikotian'Andriamanitra ny fahamarinany vavakao. Manjaka be amin'ny fivavahana sasany zany. Ataovy tsenjery miverimberina ny vavaka hoe tsy fanao zany. Na fisehosehoana manao an'izany vavaka zany ko eny amin'ny toerana ahitan'ny olona anao, fa tsy zany natao hoe olo-masina, fa io no tondroan'i Jesosy hoe mpiatsara velatsy mazava tsara amin'izao teny izao. Fahaefatra, miatra be indrindra amin'ny fiainam-pianakaviana koa ity, dia indrindra amin'ny fanajany ny zanaka, ny rainy sy ny reniny. Tsarovy rakizy, tsarovy ry tanora, izao teny ao amin'ny Exodosy 20, ny 2:12, zay haitsika tsara ny didy manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Fa ny toy-an'ity zay tsy manaja ny rainy sy ny reny dia atao maty tokoa. Amin'ny jiosy rehefa maditra ny ankizy, ny toy ihany amin'ny ditra ny rehefa anarina miverina foana, dia rehefa mitsodrano amin'ny vahoaka hoe tapitra amin'ny fialako nenina amin'ity zanako ity, dia atolotra amin'ny vahoaka dia alefa ivelan'ny tanàna dia toroam-bato dia maty. Ratsy zany. Dia zao nataon'ny fariseo manolana ny hevitra zao teny zao. Raha misy zaza efa natolotra hanompo an'Andriamanitra tahaka ny Samoela, dia afaka amin'ny fanaovana didy fanajana ny rainy sy ny reniny. Zay ray sy reny miantitra mila fanampiana. Dia alatsaka ao an-tsain'ilay zaza zany, ka manamary teny izy fa zay efa vitany amin'Andriamanitra dia ho vitany raha teo koa amin'ny fanaovana didy fanalefana ny fahorian'ny ray aman-dreny. Tsia ho Jesosy. Raha ankizy malala mandeha aty am-piangonana isika manolo tena ho an'i Jesosy, fa tonga ao an-trano koa isika dia mila maninona? Manampy ray aman-dreny amin'ny asa mandraharaha. Ary rehefa lehibe mahita ny fahasairana ny ray aman-dreny isika dia manome sakafo, fitafiana, ary indrindra fitsaboana azy raha marary izy. Ataotsika ho hita ny fiarahamonina tsy ilana deradera fa niteraka zaza kristianina izy. Mamaly babena tsy araky ny fisainan'ny olona, fa izay lazay ny didin'Andriamanitra tokoa. Tsy mila fetsifetsy amin'ny filazana ny hevitry ny teny, kanefa afetsena arakevitra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fahadimy farany, ny tena fivavahana dia tsy fitandremana sakafo maloto zay ampidirina amin'ny vavaka lasa ny kibo, fa ny tena fivavahana kosa dia fitandremana ny eritreritra miainga vao anaty, dia ny eritreritra ratsy sy mikasa anao ratsy. Ratsy ny eritreritrao, manginao rehefa manalavitra an'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra ny feon'fieritreretanao, tsy miraraha zay didin'Andriamanitra, tsy miraraha ny Jesosy zay tsara anao,
tsy miraraha ny fisinoelo zay andehanany olona tsarainy jesosy rahatra zay hoan'izay tsy manaraka ny tenin'andriamanitra ratsy zany. Fa ao amin'ny eritrerititsika ao koa rehefa tsy manjaka ny fitiavana ny tenin'andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitraky ny tenin'andriamanitra dia tsy misy afa-tsy eritreritra hamono olona, hanao ratsy olona. Zany sisany mieritreritra ny olona tsy manaiky an' Jesosy ho tompony. Fa izay manaiky an' Jesosy ho tompony tsy te hanao ratsy olona mihitsy, ialany zany fa ny anasoa olona. Ry avako malala, tsy fombafomba ivelany amin'ny fanarahan-tsakafo hoe ity biby ity fady anay. Mamperitreritra amin'ny fiangonatsika, amin'ny mahafoka anay dia fady anay ny biby ohatr'izao. Tsy ariavana. Amin'ny kristianina atsika, izay fady atsika ka ialantsika, dia izay fisainany ratsy miala amin'Andriamanitra ao amin'ny fo. Indrindra fisainany ratsy miainga amin'ny fo, hanao ratsy olona. Zany no sitrapon'Andriamanitra manadio atsika amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Raha ny entsara ny hira 7:20 teo isika, dia zao no lazainy ao. Efa nomeny atsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fahalalany zany, dia ny hevitry ny teny, zay lazainy teny, dia nomeny atsika zany. Fanahy masina no manambara amintsika miaraka amin'ny mpitoro-teny. Izay ambarany teny dia ny fomban' Jesosy, ny fiainan' Jesosy zay irino fiainanao, zay sitraky ny fony no takino sitraky ny fonao. Fa izao koa ny fanahy masina dia manafana ny fitiavantsika an' Jesosy, ny fitiavantsika azy amin'ny mampamonjy atsika, ary amin'ny mampamonjy atsika tsy amin'ny fahasairanana, amin'ny fanomezana mofo sy filao madinika tahaka ny teo amin'ny alahady teo, farany teo, fa ny fanomezan' Jesosy zay sarobidy mihoatra ny mofo sy ny trondro dia ny ranomasina sarobidy. Hafanany fanahy masina raha mety ianao ny fitiavanao an'izany rany izany. Tiako ny rany Jesosy ny fahafatesany satria manafaka amin'ny hevidratsiko sy ny hevitra fikasananao ratsy. Rehefa avy eo dia miteraka fiainana hanaraka ny didiny zany, mba hananatsika ny vonjy. Ho ny hira 7:20. Engany ianao mba hifikitra amin'ny fahalalana ny teny, hivavaka ho an'ny fiangonana mba homeny Jesosy mpanompo mahatoky sy marina amin'ny fitorinany teny sy ny filazana ny heviny. Ary indrindra hanaiky ho avaozo ny fanahy masina ny fonao, mba tsy fikitra amin'ny fombafomba ivelany zay tsy mahavonjy, fa mifandraisana ny tenin'Andriamanitra ho marina ka rahanao inonao, fa izay marina amin'ny finoana no velona. Amen.
Aujourd'hui, chers fidèles, il nous a été offert le texte de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 5 à 15, au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples n'obéissent-ils pas à l'enseignement transmis par nos ancêtres, mais prennent-ils leur nourriture avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à vous votre sujet. Vous êtes des hypocrites. » Ainsi qu'il l'écrivait, « Ce peuple, dit Dieu, m'honore avec des paroles, mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile, car ils enseignent des règles humaines comme si c'était mes prescriptions. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour obéir aux enseignements transmis par les ancêtres. Puis Jésus ajouta, « Vous savez fort bien rejeter les commandements de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Moïse a dit en effet, « Respecte ton père et ta mère. » Et aussi, celui qui dit du mal à son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, « La part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider et corban », ce qui signifie un don réservé pour Dieu. Il n'a plus besoin d'aider son père ou sa mère, et vous le lui permettez. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous transmettez les uns les autres, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis Jésus appela de nouveau la foule et leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur. C'est plutôt ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Saint-Père, sanctifie-nous par ta justice, car tes paroles est la justice. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, Jésus nous adresse cette exhortation. Exhortation pour faire opposition à des enseignements impurs de la part de pharisiens et des scribes qui
prétendaient à être des religieux, mais leur religion était d'un mauvais type. Ils négligeaient la question la plus importante de la loi. Ils accordaient une grande importance à l'extérieur, mais ils étaient insouciants du spirituel. Jésus, dans cet enseignement, au contraire, exaltait le spirituel et insistait sur l'importance suprême d'un vrai cœur pur et respectueux. C'est ça le contraste entre le cérémonialisme et la spiritualité qui se manifeste dans ce passage en tant qu'exhortation. Le cérémonialisme, c'est l'attachement étroit aux formes et aux cérémonies du culte. Ceci prévalait chez les pharisiens, mais attachons-nous plutôt au spiritualisme. Ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est relatif à l'âme, tout ce qui est relatif à notre salut de notre conscience impure. Mais la religion sensuelle et charnelle, ça nous détruira. Ainsi, premièrement, Jésus veut que nous gardons la pureté du cœur plutôt que le lavage. Les ablutions occupaient une place importante dans le système rituel juif. Outre les lavages et les aspersions exigées par la loi, il y en a bien d'autres qui ont été inventés par les superstitieux. C'était un devoir religieux de se laver les mains avant de manger et au retour du marché, pour asperger et nettoyer cérémonieusement les tasses, les pots, les récipients et les meubles. Contrairement à toutes ces purifications rituelles, notre Seigneur Jésus a mis l'accent sur le vrai baptême, le lavage et la purification de nos pensées impures et de nos intentions malveillantes. Notre vie, c'est le fruit de la vie de Dieu. La vie de Dieu dans notre conscience, c'est la vie d'un cœur purifié. Ce que le Saint-Esprit nous invite tous les jours à écouter la parole du Saint-Esprit, ainsi que la loi et l'Évangile, pour nous ôter de ces mauvaises intentions et de ces impures pensées. Deuxièmement, la deuxième exhortation consiste à ne pas substituer les traditions des ancêtres au commandement de Dieu. Les Juifs étaient une nation très conservatrice dans son caractère et ses habitudes. Ils chérissaient leur histoire, ils vénéraient la mémoire de leurs héros, mais ils honoraient avec superstition leurs livres sacrés et toutes les doctrines ou pratiques qui descendaient de l'Antiquité. De ce fait, leur faute est ici de magnifier les préceptes des hommes plutôt que les commandements de Dieu. Des interprétations humaines ainsi que des insertions de doctrines dans la religion, des corruptions humaines de la parole ont été mises à la place de la parole elle-même jusqu'à ce jour. Vous connaissez vraiment qu'il y en a des Bibles qui n'admettent pas Jésus comme Dieu et comme Sauveur,
il faut éviter tous ces erreurs et ces fautes. Mais dans notre Église, nous avons la vraie parole reçue de notre anciens des Églises. Ainsi, nous devons remercier Dieu de nous donner aussi une connaissance vraiment qui nous mène à la foi pour être sauvés. Donc, il faut remercier Dieu et Jésus qui nous dit qu'il est venu non pour détruire, mais aussi pour accomplir la loi. Pourtant, avec la simple tradition, la tradition apostolique. Troisièmement, le cérémonialisme substitue le culte des lèvres au culte du cœur, comme faisant les anciens pharisiens. C'était une vieille erreur et faute. Le prophète Ésaïe avait vu des raisons pour se plaindre de cette prévalence de son temps. Et comme c'est le produit de la nature humaine pécheresse, cela ne doit pas nous surprendre si nous rencontrons des exemples du fonctionnement du principe de formalité dans notre Église. Chers fidèles, veuillez exclure toutes les mauvaises formalités, mais admettons l'exhortation de notre Seigneur de censurer les vaines répétitions, les prières sur les places publiques. Quatrièmement, attachons plutôt au devoir filial les enfants. Attachons plutôt au devoir filial, mais non pas à une évasion subtile, comme les pharisiens nous enseignent. La piété concorde avec le commandement révélé en exigeant aux enfants l'honneur et la révérence envers leurs parents. Le soutenir dans leur vieillesse et la pauvreté a toujours été considéré un simple devoir et aussi en fait un véritable privilège. La manière dont les Juifs injustes mais religieux dans leur manière se sont soustraits à cette obligation est très caractéristique. Dans tout ce dont un parent avait besoin, le fils a déclaré être dédié à Dieu et donc non redevable au soulagement des besoins du parent. Un tel artifice subtil était odieux aux yeux du saint et affectueux Sauveur, qui non seulement condamnait leur conduite infidèle, mais encore plus leur hypocrisie mesquine, qui pouvait utiliser la religion comme son manteau. Cinquièmement, évitons les pensées impures et malveillantes plutôt qu'éviter l'évitement de la nourriture malpropre. Ici, les disciples du Christ ont eu du mal à comprendre la position de leur maître en ce qui concerne les aliments purs et impurs. La distinction était en elle-même reconnue par la loi, mais des ajouts ont été faits par l'ingéniosité humaine. Et la distinction elle-même a été exagérée de manière à impliquer plus que ce qui était divinement prévu. Dans l'exercice de son autorité, Jésus rendit toutes les viandes propres. Il n'a enseigné que le péché n'agit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Que le cœur de l'homme doit être protégé contre les pensées et les désirs pécheurs, afin que la vie soit juste
et paisible et pur devant Dieu. Chers fidèles, il est possible d'être dans un sens religieux et pourtant dans un sens plus profond pécheur et en désaccord avec la pensée et la volonté de Dieu. C'est une tentation dont personne n'est entièrement libre de substituer l'extérieur, le formel, l'apparent à ce que Dieu exige, la foi, l'amour et la fidélité du cœur. D'où le besoin d'un bon cœur qui doit être un cœur nouveau, est un don et une création de Dieu par son esprit. La religion chrétienne qu'enseigne Jésus dans le Nouveau Testament est à la fois un joint et pourvoit à son acquisition. Celui qui est en Christ est une nouvelle création et ayant la fontaine purifiée qui envoie des ruisseaux purs et purifiants. Amen. Raisin fitahino. Ao aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
aminareo any eny tombo. Tay anareo any eny tombo, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tombo, ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo aneny tombo, ka hanome anareo fiadanana. Tompo, misaotra anao mifonay tokoa izay fa efa nampianaranao anay izay sitraka ao taonay. Andriamanitro, ampeo izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny tenao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hihatsara isanandro sanandro izay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny tenao any notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.